Ampifeliana trandriavana malala nazotsika miona toy izao fampizara Mofonaina afataratsika sitrapon'Andriamanitra izay tokony iainantsika isanandro. Ho aminareo ny fahasahoana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra rahantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alatsinainy 9 Janoary 2022 ibanjinantsika aloha hevitra hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha riavana idera sy ankalaza ny Tompo isika. Anahatranao ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza narinao mandrakizay dory. Ankalazanao isanandro aho sy idera narinao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony iderainy indrindra, ary sakatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy idera isanao amin'izay mandimby azy, sy anambarana isanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao magaga no sainitsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anona ny fahatsiarovana be ny fahatsaranao izy, sy iobo ny fahamarinanao. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, lehibe sy mpiaro anay ianao. Miendrika ho anao ny saotra sy ny dera ary ny laza, eny ny voninahitra ao izay lehibe tokoa no ny anaranao masina. Tompo ao mpanotsy zahay, koa ny fahotanay dia mamindraha fo aminay. Soso madio izay mba vakeloka ary diovy izay mba vampahotany. Feno fananao masina izay raha handray Mofonaina avy aminao. Anaran'i Jesosy Kristy no vanaiza mivavaka izany. Amen. Ny Mofonaina omenanao rehefa amin'ity ity dia boky Apokalipsy. Apokalipsy toko 4 ny 1 fa 7 ka hatramin'ny 1 ambin'ny 10.
mivaky toy izao naran'i Jesosy. Ary raha ny zava-mananaina ny mivonahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, dia izay velona mandrakizay mandrakizay dia ankohaka eo alohan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loholona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay. Dia nipony sady-boninahiny eo alohan'ny seza fiandrianana kanao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray no miendrika indray ny voninahitra sy ny haja ary ny kely, fenao ny nahary ny zavatra rehetra ary ny sitraponao na nisy nahary azy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao trany anie ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny finaina ho antsika anio Apokalipsy 4:4 andiny fasifika hatramin'ny 1:10 dia milaza ny fiderany any an-danitra n'Andriamanitra mpanao amin'ny zavatra rehetra. Ka ny olona mahay voninahitra an Jesosy Kristy dia izao manompo azy. Dia ankohaka alohan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loholona, hoy ny andiny 10. Ety ny zava-mananaina no mahay voninahitra an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia Jesosy Kristy mpanjaka zany. Ny zava-mananaina dia ireo mpony lanitra manompo an Jesosy Kristy izy ireo, mivavaka amin'ny Jesosy Kristy. Modely amin'ny fomba famezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ilay Jesosy Kristy zany ry havana. Izay rehetra te hanome voninahitra an Jesosy Kristy zany dia tsy maintsy mikokona hatreny, ary ny fiankofana amin'ny Jesosy Kristy dia midika ho mivavaka aminy. Izay rehetra mivavaka amin'ny Jesosy Kristy dia tsy maintsy mikokona hatreny ihany koa, ko me voninahitra Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fiankofana sy fivavahana. Zava-dehibe zany ry havana ny amin'izany fanompoantsika an Jesosy Kristy zany, fiankofantsika eo alohan'ny voninahitra dia ilay Jesosy Kristy. Fa izao koa ny olona mahay voninahitra an Jesosy Kristy izy izao manaiky ny fahefany. Zany voalaza andiny 10 dia hanipy ny sady-boninahiny eo alohan'ny seza fiandrianana kanao hoe: midikany andihan-teny hoe hanipy sady-boninahitra dia midika ho fanekena fa Andriamanitra miendrika omem-boninahitra sy fiderana izy. Nataony zava-mananaina tamin'i Jesosy Kristy zany fihetsika izany, midika izany fa Jesosy Kristy izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia miendrika omem-boninahitra sy fiderana, mariky ny fanekena ny fahefana ananan'i Jesosy Kristy zany. Ko amin'ny alalan'ny fiderana sy famezam-boninahitra an Jesosy Kristy, ny fanehoana ny fahefana ananany. Izay rehetra milaza fa manaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy manome voninahitra sy midera azy. Koa manekeny fahefan'i Kristy, me voninahitra izy, derao izy. Zava-dehibe aminao zany ry havana misy ainanao. Derao mandrakariva Andriamanitra indrindra ilay Jesosy Kristy amin'izay zavatra hitanao, ka ahafantaranao fahasan'Andriamanitra zany. Eny fiainantsika manontolo koa miderahan Jesosy Kristy mandrakariva. Amen. Ndeha vavaka sika. Andriamanitra misaotra no ny mofinaina ny menao anay izay manamafy fa ny olona mahay voninahitra an Jesosy Kristy dia manompo azy ary manaiky ny fahefany. Tompo vavaka aminao zay ao amin'ny firenenay, hitanao ny fahantrahanay, miakatra ny vidim-piainana. Vonjeo zay Tompo, ampio zay. Ianao malala ny heveranao amin'ny firenenay, ko tanterao izay heveranao fa mahasoa dia mifampanjakana amin'ny fankatiavana, mifampazoana ny firenenay ary indrindra afanomponay anao Andriamanitra. Mivavaka aminao zay ho an'ny marary, hitainareo manana andraikitra amin'izany, ampinoanareo manamanjo aminareo marivo sy olona sy ireo sahirana. Tao ny fiazakazanay, ny asa fivelomanay, ny fikasanay, ny fianarana. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Rehefa nampianatra koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony anio izy anona sahazaonay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry avy nanetsodrano atolotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tompo ny fiadanana amianareo fiadanana amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo rehetra anie ny tompo. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.